Resaka tsy fandripahalemana indray nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'ity zazalahy kely ity izay tratra namaky tranon'olona teny antanety Ambatomaro no niseho ity zazalahy kely izay namaky tranon'olona ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako Mpitandro androany ity araka n'izay efa natsibiko zay dia ny mahakasika ny zazalahy kely iray izay namaky tranon'olona teny antanety Ambatomaro no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Amboy manarina fiara kely iray 205 nototra doza ka nandonina andrinjiro teny antanety amboy manarina teny izay niteraka fahatapahan'ny lalana sy herinaratra tany an-toerana tany. Tsy ampy torimaso ny mpamily izay no antony niteraka ny loza tapaka nanomboka tamin'ny ray ora maraina tany hoan'ny jiro tany an-toerana tany izay faritra maro teny amboy manarina boribory tany fahaenina iny mo no nahitana an'izay fahatapahan-jiro zay. Tahaka izany ihany koa ny lalana izay vokatry ny fianjeran'ilay andrinjiro izay manapaka ny arabe tamin'io fotoana nitsangany loza io. Raha ny fanazavana avy amin'ny Mpitandro Filaminana izay hita teo amin'ny toerana nitsangany loza dia misa telo ireo olona no tao anatin'ilay fiara izay naratra avokoa ny lehilahy ny roa ary ny vehivavy ny ray izy ireo izay efa nentina namonjy ny hopitaly taorian'izay loza izay nitranga izay. Ka ny afatra mitandrema ihany ireo zareo amin'ny fandehanana mafy sy ny setrasetra indrindra fa rehefa mahatsapa tena ianao fa reraka dia mba mahaiza makaina fa azafaly ny ilay hoe ndeha mily foana na dia efa reraka sy te ho raiky tory tahaka ny ahoana aza noho izay hoe te handehandeha izay dia mbola miezaka ihany manao an'izay familiana fiara izay. Ny vokatra izay dia mety hiteradoza ho anao ary mety hiteradoza ho an'ny hafa ihany koa. Vidina internet indray nanaiky hampidina ny vidina internet nanomboka tamin'ity herinandro ity ireo mpandraharaha amin'ny fandraisan-davitra ao Madagasikara ao taorian'ny fampiresahana tamin'ny fitondram-panjakana ny herinandro lasa teo iny. Nambaran'ny ministry ny postra sy ny fandraisan-davitra fa misokatra ihany koa ny fifaninanana ao anatin'izany rehetra izany. Mety ho tombony lehibe ho an'ireo mpisehatra amin'izay fampiasana internet izany izao izay fahazona fiainam-bidy eo amin'ny resaka vidina internet izay. Sy te ambohipohy indray misy tranomay teny an-toerana teny tamin'ity herinandro ity hatrany sahirana ny manodidina tamin'ny famonona ny afo noho ny rano izay tsy mandeha nandritra io fahamaizana teny amin'ny site ambohipohy io hatrany ka maro ireo zay takaitra izay navelan'izay resaka haitrano teny amin'ny siteny ambohipohy izay. Solombambahoaka Nicolas Randrianasolo indray kapoka avy amin'Andriamanitra no nahazo any fitondran'ny Androajoelina hoy ny nambariny hatrany izay niongana tao anatin'ny telo herinandro ka sarotra ho azy sy ny manodidina azy ny anaiky an'izany sady olona mpanao valifaty i Androajoelina hoy hatrany solombambahoaka izay voafidy tao Betroka Nicolas Randrianasolo hatrany raha nilaza ny heviny manoloana an'izay fitondrana teo aloha izay. Nilaza ihany koa ity farany fa ny harany fampitahorana ny tenany ka tsy maintsy nanoana any Androajoelina raha tsy izany no gafina teny amin'ny ACC nivoaka mpifidianana solombambahoaka tany Betroka tany izay solombambahoaka farany teo iny araky ny voalazany hatrany ka izay rehetra izay no antony nahatonga azy tsy maintsy nisolelaka tamin'ny fitondrana teo aloha izay. Kianja maître Kira Toliara indray tonga nitsidika ny kianja maître Kira ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Alain Désiré Rassambany tamin'ny andro ny 2 Desambra 2024 lasa teo iny niaraka tamin'ireo manam-pahefana ao an-toeranao izay nahitana ny avy ao amin'ny faritra Atsimo andrefana sy ny commune ambonivohitry ny Toliara. Asa miandry ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny kianja, ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny fitaovana ary ny fanarenana ny kianja amin'ny araky izay azon'ny ministera atao hoy hatrany ny toromarika ity ministra ity raha naneho ny heviny tany Toliara izay. Iantsony fiaramiasa amin'ireo mpiara-mombonantoka rehetra ny ministera amin'ny fanatanterahana an'izay asa rehetra izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Trano iray aman-dreniny Dina Andriamaholy indray no tafihin'olon-dratsy ny trano iray aman-dreniny Dina Andriamaholy izay SGPA teo aloha ary noratrain'ireo olon-dratsy ireo ny reniny ary saika naolan'ireo tsy matahotody raha ny fanazavana hatrany. Taky ny toerana izay nisy ny volabe ireo Jolay saingy tsy nahita na inona tao an-trano. Vao marina fa nandritra ny ilay fanafiana dia nanao tatitra ireo Jolay
ary niantso tamin'ny finday any lehibean'izy ireo. Raha ny heno dia kapiteny io lehiben'izy ireo io hoy nidina andriamanohy hatrany tao mipejiny tao. Endahy izay mitampiadina ireo nanafika ireo ary nitonona ho mpitandro ny Filaminana no sady niditra ankehitriny tao amin'ny trano io hatrany Nilaza hanao fisavana ny trano na perquisition izy ireo raha ny fanazavana voaray hatrany. Raha ny fantatra dia tsy nisy ny entana very sy ny vola lasan'ireo olon-dratsy ireo araky ny angom-baovao voaray hatrany nandritra izao fanafihana izao hatrany. Mahagaga ihany ny trangan-javatra tahaka nitony ary mahalasa saina ihany hoe inona tokoa no tena tao ambadika an'izay resaka fiana izay natao tamin'ity ray aman-dreny nidina andriamaholy ity ary misokatra moa ny fanadihadiana mahakasika azy ity amin'izao fotoana izao engane mba hivoaka izay tena marina manoloana an'ity raha ity hatrany. Antanety Ambatomaro indray zazalahy kely iray izay tratra namaky Trano tamin'ity herinandro ity hatrany. Vary fotsy sy akoho no nalainy tao. Mbola ny fanenjena ihany koa ny namany anankiroa izay niaraka namaky Trano taminy. Midika izao fa hatramin'ny ankizy kely aza dia mahavita mamaky Trano amin'izao fotoana izao. Inona no mety ho anton'izay? Raha ny hita dia zaza izay tokony mbola ho any an-tsekoly tsara ary zaza izay tokony mbola voanatry ny ray aman-dreny nefa dia manao an'izao asa ratsy zao sahady eo amin'ny resaka halatra sy ny vaky trano zay ka dia mahagaga ihany ny toe-tsaina tahaka an'izany fa fitezana tahaka ny ahoana re no mahatonga ireo zaza amin'izao fotoana izao no lasa mananao foana tahaka an'izany. Zavatra hitany avy ao an-tokantrano ve zany no mahatonga an'ireo zaza izay lasa manita-kevitra amin'izay halatra izay sa inona no tena antony mahatonga azy ireo no lasa mivaralavo amin'izay tsy tokony haliha izay. Tokony handraisana fepetra ary tokony ho jerena kaiky ny zavatra tahaka an'izao sao dia misy ao ambadika ny ray aman-dreny ihany no mampaniraka an'ireo zanany izay ndeha hangalatra zavatr'olona tahaka an'izao. Ry ray aman-dreny araha maso tsara foana ny zanaka isan'andro vaky izao ary ampianaro ny lalana izay tokony halehan'ny zaza zoro amin'izay tokony ho izy zay fa tsy sanatria akory avela hanao izay tiany ataony zaza hanika lasa mananao foana tahaka an'izao. Ny toetra ratsy io dia mbola azo vaina tsara indrindra fa ho an'ireo zazakely izay tena mbola azo lazaina fa mbola zaza izao nefa dia efa manao zavatra mamafady sady mahamenatra tahaka an'izao ihany dia lasa sadekatra ihany ny fiarahamonina mandinika an'izany hoe zazakely izay tena mbola kely nefa dia mahavita mangalatra sy mamaky tranon'olona ary mandroba zavatr'olona tahaka an'izao niseho teny amin'ity toerana izay voalaza nisehon'ity famakina trano izay nataony rehetra zazalahy kely izay tao Antananarivo renivohitra ireto hatrany. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.